Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Nanasitrana ny paralitika i Jesosy. Marka 2:2. Fanomezana roa avy amin'i Jesosy. Fantatrao ve hoe manahoana ny namantsika? Ratsy. Tena mety mafy be zany hoe matory eo am-pandriana andro aman'alina ka tsy afa-mihetsika. Eny, mahatsiaro tsy afa-manoatra sady malahelo azy. Andeha isika hitondra azy ho any amin'i Jesosy. Ao Kapernaoma izy. Afaka manasitrana azy izy. Tena namana marina sy tsara laina tahaka izy roa lahy ireo. Tsy nandao ny namany malemy izy ireo. Nentina izy ireo teo am-pandriana izy mba hitondrana azy ho any amin'i Jesosy. Indrisy anefa somary tara kely izany. Efa feno olona ny trano nitorian'i Jesosy. Nisy mihitsy aza olona maro teo anoloan'ny varavarana. Noho izany dia tsy azo nidirana ny varavarana. Te iainao an'i Jesosy ny olon-drehetra. Tsy misy olona mahay miresaka momba an'Andriamanitra tahaka azy. Manana hevitra, hitanao ve ny tohatra miakatra any amin'ny tafo? Mino aho fa fantatro izay eritreretinao. Andao isika. Rehefa niakatra ny tohatra izy ireo dia nentiny tampitandremana ny namany ho eny amin'ny tafo. Nanao lavaka teo amin'ny tafontrano tanimanga izy ka napidina ny sakaizany marary teo am-pandriana teo imason'i Jesosy tombo. Nanampy azy ve izy ireo? Jesosy mijery ireo namana. Nahita ny fahatokiana izy. Ary noho izany antony izany, hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisy. Voavela ny elokao. Jesosy dia nanome azy ireo ny famelan-keloka. Tsy nisy olona nanampoy izany. Mihevitra ny rehetra fa nasitrana azy amin'ny aretina fotsiny izy. Mieritreritra ny olona sasany hoe ahoana no ahafahany mamela heloka? Andriamanitra irery ihany no afaka mamela heloka antsika. Tsy fantatra izy ireo ve fa zanak'Andriamanitra i Jesosy ary afaka mamela heloka? Fantatry Jesosy izay tao an-tsain'izy ireo. Inona ny eritreretinareo ao am-ponareo? Iza no moramora kokoa tenenina? Voavelan'ny elokao sa mitsangana? Raiso ny fandrinao ka mandeha any? Amin'izao fotoana izao ho takatrareo fa afaka manao ireo zavatra roa ireo aho. Ary hoy Jesosy tamin'ilay marary ny paralysisy. Mandidy anao aho, mitsangana, be tao ny fandrinao ka modia any an-tranonao. Tsy nahetsika sy niaino tsara ny rehetra. Nitsangana tampoka ilay marary ny paralysisy ka nandray ny fandriana ary nanomboka nandeha. Nositranin'i Jesosy izy. Nideran'Andriamanitra ny olon-drehetra noho io fahagagana io. Ny olona gaga dia niteny hoe tsy mbola nahita zavatra toy izany zahay. Ary tamin'iny andro iny nisy olona nody tany amin'ny trano nandray fitahim-be. Inona avy ireo fanomezana roa nomen'i Jesosy an'ilay marary ny paralysisy? Afaka manoratra aminay ianao dia hovalianay izany. Ary aza adino, Jesosy dia te hitahy anao. Ity ary no adresy malaka afaka hifandraisantsika. maellb@gmail.com na miantsony laharan-tarobia 038 09 280 82. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.